Miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka indray izao fandaharana izao. Iombom-bavaka isika mialohan'ny anarahantsika ny fampianarana. Andriamanitra, sotranao indrindra ilay Andriamanitra tia mampita fiainana aminay. Ianao ilay Andriamanitra tia ampitoetranay mandrakariva ao anatin'ny fahalalana ny marina. Ianao ilay Andriamanitra izay manana ny hery rehetra ary te hiaro anay amin'ny zavatra rehetra. Dia mametraka eo am-pelantananao ny fampianarana anio mba ahatonga izany ahatanteraka ny teny fikasanao hoe ny teninao rehefa saraina dia ambinina amin'izay alehany rehetra. Dia izany fanambinina ny teninao izany no amin'ny rehetra na izany mizara na ny maro izay manaraka izao fampianarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononana izany bavaka izany. Amen. Ny fampianarana izay fampizarantsika anio ry havana dia miorina amin'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko faha 13 dia ny andiny faha 9 manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Inona ary moa no resahantsika mahakasika izay tenin'Andriamanitra izay anio? Anaka atolory ahy ny fonao. Ny vanim-potoana iainantsika dia fantatsika tsara fa iroboroboany ny fiovana entin'ny teknôlôjia vaovao, mahakasika ny serasera amin'ny informatika izany, mahakasika ihany koa ny tambajotran-tserasera isan-karazany izay manamora ny fifandraisantsika. Fampianarana anio izany dia ahakasika indrindra anareo tanora na koa ianareo efa olon-dehibe mitaiza tanora na koa ianareo olon-dehibe izay manana fahazaran-dratsy manararoatra ny tanora. Tato ato izay dia betsaka ny olana nitranga nahazo ny zanantsika ry havana. Indraindray ilay izy moa dia ohatran'ny lasa tranga mahazatra. Tsy hitany zanak'iranona dia rehefa mamakitsika ao anaty Facebook na ny tambajotran-tserasera hafa dia indraindray moa misy manao hoe fa lasa nakaiza ndray, sao dia nandeha nanaraka ny sipany, tsy manaza ray aman-dreny. Indraindray dia tsy fantatsika hoe na ny inona fa mody ao an-trano izy dia tsy mahatsiaro saina tampoka, nanao krizy, nisotro jus hono niaraka tamin'ny namany dia mety nisy nanisy zavatra tany anatin'ny zavatra nisotroana ny hoaniny dia sahirantsika ary misy aza izay mbola andalam-pitsaboana ankehitriny ny amin'ireny tranga ireny. Izay ny fampiresahantsika anio ry havana. Nahoana isika tanora no mora latsaka ao anatin'ny andrakandrana samihafa? Nahoana isika no mora voasariky ny namana dia mandeha mitsapatsapa misotro zava-pisotro mahadomelona ary indrindra mihinana karazana fanafody mahery vaika zava-mahadomelona koa. Ny sasany ara dia efa tena mety efa latsaka mihitsy any amin'ny hoe fitsondronana héroïne na fitsondronana cocaïne izay fantatsika tsara fa raha ny vaovao azoko farany dia lafo mihitsy ny grama amin'izy ireny hatrany amin'ny 2 hetsy mahery ihany. Anefa ny olona anankiray raha zatra mitsindrona n'ireny drogue mahery ireny dia farafahakeliny indroa isan'andro tsy maintsy mitsindrona nefa ny dozy anankiray mety eo amin'ny 2 hetsy eo. Dia sady mampalahelo izany fa simba ny fiainana iray manontolo, simba lany ny vola mampananana ary rehefa tonga ny zava-mahadomelona dia mihitatra koa zavatra tsy mety rehetra izay atao fa tsy maintsy mangalatra ahitana dozy na koa tsy maintsy manaraka n'izay sitrapony olona atao ty andao hiaraka aminay ary dia viravirain'ny olona ny firaisana ranofeny fotsiny. Tranga mampalahelo toy izany. Voanarahantsika voaingana tamin'ny vaovao tany Tomasina ohatra reny mbola tanora dia mbola ao anatin'ny adolescente ireny 80 dia dia tratra tao amina trano anankiray tamina fitorohana. Marina moa hoe voasazy voagatra ny olon-dehibe izay nanatanteraka izany fa dia ho antsika tanora koa dia ho antsika mihitsy ilay resaka androany hoe inona ny ataontsika amin'ity fitiavana manandrakandrana sy ity tsy mahay mandaha fa rehefa taritin'ny namana dia lasa mandeha. Izao
atao anatin'ny fiarahamonina malagasy tsy dia misy loatra ny hoe fanamariana dingam-piainana manokana na hoe rite de passage ohatra. Misy zany fiarahamonina tsy eo aloha na any Afrika any ohatra rehefa hoe 13 taona na 12 taona ny zazalahy dia misy hetsika hampanaovina azy entina ny anala any dia misy zavatra mafy atrehany, misy olon-dehibe miaraka aminy amin'izany, ary rehefa vita iny dingana atao iny dia atao hoe efa tsy zaza intsony izy fa efa lasa olon-dehibe. Fa itsika zany tsy misy dingana manokana atao dia itsika no mitsapatsapa eny, dia ohatra ngamba hoe rehefa mazaka misotro amin'ity dia izay vao tena bandy, na rehefa mazaka mitotro amin'ity dia sy mpamanjana ohatrohatran'izay, dia enitsika visaky ny andrakandrana eny. Dia ny loza nefa kehitriny ilay andrakandrana dia miafara amin'ny fahafatesan'ny aina na koa fahafatesan'ny saina na velona aza ny aina. Inona ary no tokony ataontsika ho antsika ray aman-dreny aloha? Indraindray tsika dia very hevitra mihitsy manoloana ny fanarahana ny zanakitsika. Miara-tonga ao an-trano dia samy miohaka eo amin'ny telefaonina eo daholo ny tsiraray, dia efa tsy fantatra intsony hoe mesazy makaizy iny na inona ilay atao amin'iny. Fahasairanana anankiray izay. Mifampitaona izy samy mpinamana, tsy misy fantatrantsika intsony ny zavatra rehetra. Fa ny zava-doza dia izao. Ary rehefa tena visaka tsika ray aman-dreny dia tsy mba mitondra-bavaka ny ankizy na miezaka miresaka no ataontsika, fa manozona ny ataontsika. Ohatra le manao hoe mba miteny anareo ihany ahy, toy izy ihany ny ataonareo, fa rehefa voa amin'izay mahavoanareo any nareo, aza mba miteniteny na miantsoantso mihitsy. Ka iza indray ara-mory ray aman-dreny malala no atsondry zareo rehefa mitranga tokoa ny fahavoazana, satria tsika dia mahafantatra fa ny andrakandrana rehetra matetika dia misy fahavoazana mitranga. Androany iray dia mba te hangataka amintsika ray aman-dreny hoe eto ambafaka ny zaza, aza arahana ozonozona kely madinidinika izy, ary aza anaovana teny ohatran'ilay teniteneniko teo, satria rehefa mitranga tokoa ny fahavoazana dia tsy samy teny aminao intsony izy fa mamaha olana irery dia rehefa mitranga nefa ny dona mafy na ny fahafatesan'ny aina io na ny fahafatesan'ny saina io, dia io tsika rehetra miara-malahelo ihany. Fa ny tokony ataontsika ry havana dia sady mivavaka no manokatra dinika manao hoe inona no nanjoanao na inona no ifanapitsika. Sokafo ny dinika ao an-trano ry havana fa aza tapahana ny fifampitiniana. Ho anareo zanaka koa, nahoana nahoana dia ny ao an-tokantrano ny fianakaviana ihany ry zanako isany no tontolo natao hiaro anao. Mety ohatrany hoe mikorotana be ny ao anaty fianakaviana, fa samy miezaka sika na ray aman-dreny na zanaka handrindra izany, ary atsona ny fanahy masina mba hitondra ny fampiraisana, ary tononiko mihitsy amin'ny anaran'ny tompo hoe ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amin'ny fianakaviana rehetra manaraka izao fandaharana izao, mba ho rava ny hevitry ny fisarahana rehetra fa hisy fampiombonana, hampisokatra fifampidiniana, hanjakany ny fifankatiavana sy fifandraisana vaovao. Ary ho anareo tanora, noho ny amin'ny tenin'ny tompo dia miangavy aminareo atoloron'ny tompo ny fo, fa aza mety ho vita firain'ny olona amin'ny tsy misy dikany. Indraindray dia mora daladalaintsika. Zafady ohatra, olona tsy fantatra ao akory raha tsy nandritry ny herintaona, omenao azy ny sarinao miboridana. Rehefa avy eo dia iny no entiny hamatorana anao sanatria toy ny alika kely, ka hoe dia avoakako ilay sary raha vao tsy toy izao, avoakako ilay izao raha tsy vao toy izao. Raha misy tratra ny fanerena ohatr'izany, satria nisy zavatra natao, ary rehefa avy eo dia iny no entin'ilay namanao mamatotra anao, manatona olon-dehibe azonao antoka. Ialanao amin'izany vahoan'ny fampitahorana izany. Indraindray ny sasany dia aposihany sasany mihitsy raha vao tsy izao dia asehoko ilay sary tary, dia tantaraiko ilay afera tary, andana tsy maintsy eo entin' lahy, entina makaty aminahy aty, alaivo ilay ordinateur anareo ao, alaivo ilay telefonina ao. Avy eo tsika tratra dia bedy, nefa aty koa misy anankiray mamorotra ohatran'izay ao anatin'ilay namana, no ilay zavatra ny fanaovana ahafahan'ny olona mamatotra anao. Raha misy ny toy izay, miresaha amin'ny olon-dehibe azo antoka hamonjy anao. Rehefa tsy samy teny amin'ny dada sy mama aloha ianao, miresaha amin'ny ray aman-dreny mpitandrina, na ity za miresaka ity aza afaka hatononao anampy anao
fa aza manaratra indrano fotsiny a dia ho faty ny farany naigadragadra foana ny farany a ary rehefa sendra ny reny namana tia mitazona sy manandevo ao anatin'izay vahoany hoe ataoko an'izao raha voatsy izao ataoko an'izao raha voatsy izao telefônina kitsotra 034 15 157 42 manatona koa mpitandro ny filaminana je rehefa tsara fa misy olona azonao antoka hanampy ianao foanao fa olon-dehibe azo antoka koa ny fampiresahana fa tsy mifampitaritarika sampinamana fotsiny atony ny mpitondra fivavahana izay misy ianao fa afaka mifanampiny amin'izany aza mety asiana zioga fanandevozana nitsony no ny soratra masina dia ny fonao atolory an'Andriamanitra mba tsy hahatonga ny sainao hivenjivenjy amin'ny tahotra sy ny tebiteby mandrakariva. Fiadanany tompo ho aminao ray aman-dreny hanananao ny hery rehetra handraisana sy hitrotrona ny zanakao ao anatin'izay ilany vonjy rehetra ary ny fampahirezan'ny fanamasina ho amintsika zanaka rehetra ka zay miara-ny fanandevozana mba azo hery amin'ny fanamasina hiala ao anatin'izany vahoan'ny fanandevozana izany ary ny mpanandevo koa dia tapahana amin'ny anaran'ny hery ny fanamasina ny fanaham-panandevo ho afaka ao aminareo handraisan'ny rehetra fahafahana. Amen.